Tsy fitraikany lehibe amin'ny seha-pamokarana eny fotony ny haintany ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro, miena ny rotsakorana, ahina hena manarak'izay ihany koa ny vokatra azo amin'ny tao-pambolena 20 raika amby 20 ity, mijaly ny tantsaha mpamokatra. Matsapo manana didy amin'ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fiatrenany maitsoatra ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra nasionaly. Izany dia hitanay fa andraikitra ho an'ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra indrindra ny makasika an'izay maitsoatra izay makasika ny famokarany ny fahavitany tena ara-tsakafo ny sakafo hohanina sy ny fomba fiatrehany miaraka amin'ny fanjakana satria tsy miafina amintsika fa manao izay ho afany ihany koa ny fanjakana ao anatin'ny fiatrehana izay kere sy période de soudure izay. Hodinina mandritra ity fevriamben'ny Tranoben'ny Tantsaha ity ny sosikevitra entina hanatsarana ny seha-pamokarana. Ny vahaolana dia ny voalohany indrindra dia hoe ahoana no hanatsarana ny tontolo iainana. Izay ny vahaolana voalohany. Ny faharoa dia hoe ahoana ny fomba hataon'ireo mpiara-miombonatoka mba hahafahana mitrandraka ireo rano izay efa misy mba hahafahan'ireo tantsaha ireo mamokatra. Mangataka zahay Tranoben'ny Tantsaha mba hisy fijerena manokana zany ny androy mahakasika ny masomboly satria dia izany ny ataoko hoe foto-zavitra maharitra ho an'ny androy ny fanomezana masomboly fanomezana fitaovana indrindrandrindra ho an'ny tantsaha. Fijerena akaiky ny tombotsoan'ny mpamokatra ny tena zava-dehibe andresenany maitsoatra, atomboka amin'ny fijerenany paikady ahazoana rano iantoka ny fambolena, fiara-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ireo mpiara-miombonatoka ary ny ONN.